La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny miokany fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiron'ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Miazakazaka manao fanelanelanana amin'ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny na vahiny na malagasy. Milazo ireo vahiny fa tsy mitsabaka amin'ny raharaha amin'ny samy malagasy, saingy hita fa manery ny mpitolona iray latabatra amin'ny mpitondra. Ny gasy milaza ho mpanelanelana indray, kajikajy ifampizarana seza ny mahamaika. Navoaka manan-kery omaly ireo lalana fehizoro momba ny fifidianana araka ny fampitam-baovao nalefa ny fiadidianan'ny Repoblika. Mabe ady hevitra amin'ny tontolo politika io vaovao io ankehitriny. Iamafy hatrany ny fitakiana hoy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ny fametram-pialan'ny filoha Rajaonarimampiana sy ny governemanta iray manontolo no tanjona. Isy ny fotoam-bavaka lehibe eny Analakely ho fanamariana ny 13 Mey rahampitso alahady. Tonga marina natevin-darana ny tolona ho an'ny fanovana teny Analakely ny eo anivon'ny malagasy miara-miainga. Nahitana solon-tena avokoa ny antoko politika malagasy miara-miainga, ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miainga ary ny tanora malagasy miara-miainga. Any Malaisie, voarara tsy nahazo mialo amin'ny firenena ilay praiminisitra teo aloha Najib Razak. Ayahina ho voaroroy amin'ny raharaha fanodinkodinam-bola tao amin'ny firenena izy nandritra ny fotoana na praiminisitra azy. Ny andinindin'izay avy hatrany. Merhaba tompoko tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TVR manasa antsika rehetra ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Lafy mivao ara-politika avy hatrany, iamafy hatrany ny fitakiana hoy ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana. Ny fametram-pialan'ny filoha Rajaonarimampiana sy ny governemanta iray manontolo no tanjona hoy izy ireo. Isy ny fotoam-bavaka lehibe rahampitso anamariana ny andro ny 17 ny volana Mey eny Analakely. Fanadidina. Teboka maromaro amin'ny raharaham-pirenena ny voaresaka teny Analakely nandritra ny hetsika fitakiana fanovana androany. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny zava-nitranga omaly dia ny fampiatsoana ireo filohan'ny antoko. Hatramintsika miteny izao ny fionana nataon'ny député tamin'ny communauté internationale dia hoe préalable mialy gouvernement mialy atao ny firongony rehefa tsy resaka amin'izay ianareo zay tsy resaka ihany koa. Natsony ndray ny président-ny tim, natsony ny président mapara, ho resahana ndray hoe teneny ny député nareo hoe kampany hoe zao ny atao. Mazava ny tenenindreo hoe tolo ny député io, tarity ny député, mety ny ataony zareo toanana izy amin'ny tolona zay ataony. Isy ny ampamoaka manoloana ny kolikoly sy ny fangalarana ny volam-bahoaka, indrindra ho an'ireo DAF sy ny PRMP, eny anivon'ny ministera izay voalaza fa manao tantely afadrakotra ny volam-bahoaka amin'izao fotoana. Olona maromaro anatin'le fangalaram-bola mpanjakana reny ho resahantsika eto amin'ny herinandro. Mbola resahantsika eto le resaka metisy le fangalana vola ery vato io. Fa zay koa miteny mampitandrina anareo PRMP sy DAF isaky ny ministera. Fantatray fa ataonareo tantely afadrakoka ny volam-bahoaka ny volan'ny ministera amin'izao tsika miteny izao. Atao malakilaky hafainganana daholo ny déblocage rehetrarehetra mba ho foana ny vola ao. Satria naninona? Dororo zany reto vahoaka reto, adala. Deniers publics reo ao volam-bahoaka reo. Tsy misy vola lailainareo fa tany zany tsony any. Fa hoe
isaky ny ministère nareo spécialement amin'ny herinandro ambony dafy sy PRMP zany raha mbola mitoy io zavatra ataonareo vahiny nareo mivoaka ny 13 mai amin'ny herinandro ambony. Iamafy ny hetsika fitakiana ho an'ny fanovana raha ny fanazavana ary tsy hijanona zany raha tsy tanteraka ny fitakiana dia ny fametraha-pelan'ny filoham-pirenena sy ireo mpikambana rehetra eo anivon'ny governemanta. Amin'ny maha 13 mai rampitso isy ny fotoam-bavaka iarahan'ny rehetra iny an-toerana. Ho fahatsiarovana ny 17 mai izay nitolomany ireo zokontsika dia tsy ataontsika raraka tany zany fa dia ho avy etsika mianakavy rapitso amin'ny folo maraina. Orakoraka be ho an'ny rapitso tsy miara isika satria dia zava-dehibe amintsika zany 17 mai zany. Dia manao akanjo fotsy isika mianakavy, sika rehetra manao akanjo fotsy. Misy ny fitaom-pivavahana izay ho tarihan'ny tompony andraikitra dia misy ny tantara izay nitranga tamin'ity toerana ity. Misy ny manampaizana izay hitondra an'izay fanazavana izay dia isaorantsika azy dia ny meloha. Misy ihany koa ireo chorale vitsivitsy izay anafana fotoana miaraka amin'ny fitaom-pivavahana dia gospel zany hoe ny fotoana rapitso zany dia anamarika bebe koa ny tolona tamin'ny 17 mai izay toerana mana-tantara mantsy ty toerana ity. Koa iangaviantsika miaraka avy mba samy ho tonga mba hanome voninahitra zany fotoana rapitso zany. Dia samy mitondrotsika miaraka avy labahoany elo na tabouret mba fahatsika mipetraka satria dia mety sy anana an'izany zay fa dia isika tsika raray avy no mitondra izay lambahoany sy ny zavatra hoentina mipetraka izay. Rampitso amin'ny folo ora maraina araka izany ifamtoana eny amin'ny kianjan'ny 13 mai ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana sy ireo vahoaka rehetra mangetahita fanovana amin'izao fitondrana hita fa tsy mahomby ary mambotry ny malagasy izao. Isy ny fotoam-bavaka lehibe ho fahatsiarovana ireo tolona efa natao hatr'izay sy ny tolona amin'ny fangatahana fametraha-pelan'ny filoha Rajaonary Mampianina amin'izao fotoana. Navoaka Anakery omaly ireo lalàna fehizoro miisa 3 ifeny fifidianana araka ny fampitam-baovao lefa ny fiadidiana ny Repoblika. Mahabe ady hevitra amin'ny tontolo politika io vaovao io ankehitriny. Inona no niova, inona no votoatin'ireo lalàna nalefa ho Manakery ireo. Ny andindiny izay. Nanaitra ny maro indray ny famoahana ho Manakery ny lalàna momba ny fifidianana nataon'ny filohan'ny Repoblika omaly. Ny mampametra-panontaniana ny maro dia ny hoe inona ny votoatin'ireo lalàna navoaka ho Manakery ireo. Lalàna izay nitarika ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana anao izao hetsika noho ny fanitsana lalam-pandrenana sy ny fanaovana amboletra ny fandaniana azy teny amin'ny antenimieram-pirenena ary ny sina kolikoly avolenta. Araka ny fanazavany mpahay lalàna nanontaniana, azon'ny filoham-pirenena taony Manakery ny andinin-dalàna voalaza ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana araka ny voasoratra ao amin'ny 770 amin'ny lalam-pandrenana. Araka ny fahafantarantsika azy amin'izao fotoana zao dia efa promulgué ny filoham-pirenena efa nampiarina zany iny lalàna fifidianana izay miteraka olana sa voavoro amin'izao fotoana zao mahatonga krizy eto amintsika. Raha ny fandehany tokoa araka ny lalam-pandrenana zany eo amin'ny 570 dia hoe ny lalàna rehetra rehefa voafidy lany teny anivony antenimieram-pirenena zany dia tsy maintsy ampandalovina any amin'ny hodiriana ny mampanaraka lalam-pandrenana na tia any lalàna iny. Rehefa nivoaka ny didiny ACC zany ny fitarana avy momba ny lalam-pandrenana dia nilaza ny fitarana avy momba lalam-pandrenana misy ndinindiny ny sasasasany izay lazainy tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana. Dia rehefa manoloana ny zavatra toy izay dia nisy safidy anankitelo manoloana ny filoham-pirenena. Voalohany ny safidy voalohany dia hoe ampiarina soniavina atao Manakery ireo sasasasany izay manaraka ny lalam-pandrenana na averina dinihana indray mandeha eny amin'ny hodinina indray mandeha eny amin'ny antenimieram-pirenena ireo lalàna izay tsy manaraka lalam-pandrenana. Ny fahatelo farany dia tsy manao sonia tsy mipromulgué an'ilay lalàna tanteraka izy.
Ny hitatsika zany de safidy le andiny le voalohany le safidy voalohany filopenena de hoe ny promulgena lay lalam-pifidianana na de teo ara zany reo voalazany ACC fa tsy manaraka ny voalazany lampanorenana. Dikan'izay manakery iny lalàna iny fa reo ambiny zay nolazain'ny fitarana avy mbola lalam-panorenana zay tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana io zany de tsy mbola afiditra ao anatin'io zay lazainy fa manakery amin'izao io. Andin-dalàna maro no voalazany fitsarana avy momba lalam-pandrenana ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ka tokony hosoloana, misy ihany koa ny tokony ho foanana. Ho an'ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana, fanaovana tsinontsinona ny vahoaka tsy manaiky io lalàna momba ny fifidianana io, ny famoahany filoham-pirenena ho manakery izany lalàna izany. Barabarana ny député fanaovana tsinontsinona solombavam-bahoaka, fanaovana tsinontsinona nareo satria rehefa mikasika solombavam-bahoaka, rehefa manao tsinontsinona solombavam-bahoaka, manao tsinontsinona vahoaka koa zay. Ry lalàna io nefa manadala, io lalàna iray nefa namonona olona teto amin'ny 13 mai, dia iray no atao promulgation hoe miatra vetrany. Dikan'izany izy tenao fifidianana, tsy te lala zay vahoaka mitokona sy député ny teny eto. Ohatra zany ataoko teratera le izy satria mety sarotra amin'ny vahoaka sasany zany mahazo le resaka lalàna. Ohatra hoe ty telefoniko ty zany, telefonina ty. Efa tenenina ty telefonina ty hoe natao vérification. De tsy mety ny condensateur ato amin'ny ato, fa mety hipoka io telefonina raha midinareo amin'io. De tenenina zany Samsung na Itel na tsy haiko zay mpamboatra ty telefonina ty hoe soloy le piesy ary avereno aloha fanamboaranao ny telefonina io, tsy azonao amidy io telefonina io satria tsy manara-dalàna, tsy manara-penitra io telefonina amidinao io. Inona nataon'le olona rehefa aveo soan'le fotsiny le condensateur de amidiny indray le telefony. Itsika vahoaka malagasy zany amarotany sakabelo tompoky lazy tompoky vavy. Ny fahefana mpanao lalàna no tokony handany sy ny fanovana entina amin'ireo lalam-pifidianana ireo mialohan'ny amoahana azy ho manakery. Nanontany izay ho votoatin'ireo lalàna ireo ny mpanao gazety saingy tsy mbola fantatra izany hatreto. Midika ve izany fa fahefana mpanatanteraka indray teto no naka ny toerany fahefana mpanao lalàna. Finiavana anatanteraka fifidianana amin'ireo lalàna momba ny fifidianana, tsy eken'ny rehetra sy mifanohitra amin'ny lalam-pandrenana, ny famoahana io lalàna io manakery raha ny voalazan'ireo solombavam-bahoaka hatrany. Tonga marina natevin-daharana ny tolona ho an'ny fanovana ny avy eo anivon'ny malagasy miara-miaingy, nahitana solotena avokoa ny antoko politika malagasy miara-miaingy, na ny fikambanana vehivavy malagasy miara-miaingy na ny tanora malagasy miara-miaingy, nahitana solotena avy any amin'ny faritra tahaka ny mahazatra ihany koa androany teny Analakely. Fanadedina. Mitombo hatrany ny isan'ireo vahoaka manohana ny fitakiana ho an'ny fanovana sy ny fitakiana ny fametraha-pialan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina, na eo aza ny famonoana afo ezahana paritaka eny amin'ny tambazotan-tserasera. Tonga maro nanatevin-daharana ihany koa ny teo anivon'ny antoko malagasy miara-miaingy. Raha tsy hivina, hatrany ampiandohan'ny fitondrana HVM no efa nijoro mpanohitra ny malagasy miara-miaingy. Ny teny sy nanitsy ireo tsinety rehetra ataon'ny fitondrana, saingy nandritra izay fotoana izay, ninina mpitsofina ny mpitondra ka izao no vokany. Tsy ekena ny fampisarahana ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana, hoy izy ireo androany, ny malagasy sa malagasy no tokony amany olana ao aminy raha ny fanazavana. Fanadedina. Nandritra ny fandraisam-pitenenany, nanamafy ny solombavam-bahoaka tsy miankina izay mivondrona amin'ny solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana, voafidy tao iosy, fa tsy timma sy ny mapara ihany no mitaky ary miady ho an'ny fanovana. Eo ihany koa ny malagasy miara-miaingy sy ireo solombavam-bahoaka tsy miankina. Fa ny manokana
dia hafatra apetrako ho amin'ireo Union Africaine sy ireo mpanelanelana. Ny tolona zay atao eto dia tolona ny vahoaka malagasy. Ny ao anatin'izany vahoaka malagasy zany dia misy ny manana toko, misy ny tsy manana toko, ary misy ilay tsy miteny. Izaho zay miteny dia député indépendant voafidy tao amin'ny faritry ny Osy, faritry Orombe, district ny Osy. Izahay indépendant dia eo amin'ny 20 maherihery kely eo angamba miaraka amin'ny MMM tsy ny mapara na ny tima ihany no mitolona eto. manoloana ny fikasana ampizarazarany tolona amin'ny fampidirana ny resaka mouvance nampitandrina ny antoko politika sy ny vahoaka mitaky fanivana amin'izao fotoana ireo solombavambahoaka. Dia miteny aminareo fa ireo député tena mifitipolo reo na ny tima na ny mapara dia iray feo aminay ary iray fo aminay ka tsy saraka na ovina izahay raha tsy saraka na ovina izahay raha tsy herina zao nary mampianina no miala teo amin'ny toerana. Telo mifitipolo izahay wa ary sanay ny milaza eto, sako ny milaza eto fa izahay telo mifitipolo dia efa misode tanteraka ka tsy azo lisa sarasarahina na azo lisa ho ravaravaina. Na misy ny fiantsoanareo anay ka avahanareo ho teneninareo fa ny tima sy ny mapara ihany no tsoinareo dia tsy ho tonga agny izahay na ovina raha tsy misy ireo solotegnan'ny indépendant sy ny MMM sy ireo karazany tsy voatanisy. Antony nahatonga azy ireo hitondra fanazavana raha tsy hivina ny hoe misy ny feo mandeha fa misy fanambatambazana ireo solombavambahoaka ho an'ny fanivana amin'izao fotoana ampitsahatra ny tolona atao. Nanamafy izany ny solombavambahoaka ho an'ny fanivana voafidy teto Antananarivo renivohitra. Tsy misy tokony hidirany vahiny ny famahana ny olana eto amintsika raha ny fanazavany. Izahay ny teny communauté internationale hoe ny médiation no ataonareo fifampirarahana fa tsy mampiavana no anjara andraikitrareo. Aleo ny malagasy hiavana, aleo ny malagasy ny fampiavana. Ny anay vita député tsy nilanareo mihitsy zay. Nafantatra ny olanay izahay, samy natepasy amin'ny problemanay izahay. Reo izahay eto mirahina tanteraka tsy azonareo vakivakina. Tsy manaiky ny fitadiavana amin'ny fomba rehetra, ampisaraka ireo solombavambahoaka ho an'ny fanivana araka izany, ireo solombavambahoaka. Ho an'ny fanivana no tanjona, aoriany fametrapelan'ny filoha hery Rajaonary Mampianina sy ny governemanta amin'izao fotoana. Miazakazaka manao fanelanelana amin'ny zava-misy ankehitriny eto Madagasikara na vahiny na malagasy. Milaza ireo vahiny fa tsy mitsabaka amin'ny raharaha anatiny samy malagasy nefa hita ihany fa manery ireo mpitolona ifampidinika sy iray latabatra amin'ny mpitondra. Ny gasy milaza ho mpanelanelana kosa indray kajikajy ifampizarana seza no mahamaika. Matoan-dahatsoratra Angela Arson. Tonga avokoa izy rehetra. Nisy olo-tenan'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana, ny vondrona Europeana, ny vondrona Afrikana ary ny SADC. Amin'izy ireo, izay tsy atsapa veliveliny ny aretan'ny malagasy fijaliana lalina, nandritra ny efa taona nitondran Rajaonary Mampianina ery izay, dia ny fitazomana io filoha efa naloham-bahoaka io amin'ny toerana no elanelam-panahitan'izy ireo, andravonana izao tolom-bahoaka izao. Tsy takona fenina toy ny tafika andrefa tanàna fa ny mpitondra naloham-bahoaka no ny antso vonjy tamin'izy ireo, na dia eo aza ilay fiteny diplomatika hoe tonga tsy hitsabaka amin'ny rarahanareo samy malagasy ka inona ary no nandehana anaty Madagasikara hitsangatsangana sa hizahatany. Ny gasy indray toy ny FFM na ny filan-kevitra ho amin'ny fampihavana ny samy malagasy ny efa konkan'ny taona sy ny ela izay noporofony tantara fa tsy nahazona fahombiazana no tadiavina omena sehatra. Dia tsy inona izany fa ny hoe ny fampihaonana ireo ankolafy avy amin'ireo filoha taloha no vahaolana izay midika avy hatrany fa fizaran-tseza tsotra zao tsy hiteraka fitoniana sy vahaolana maharitra velively. Fa inona amin'izy ireo ny vahoaka marobe mitaky ny fialan'ny filoham-pirenena efa mahendrika ny faritany, ny faritra maro, eny hatramin'ny distrika mihitsy aza amin'izao fotoana izao.
ilay fanapahana avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny fampiatonany filoham-pirenena no tsy nanatanterahin'ny andininy fa 17 amin'ny lalam-panorenana mbola tsy hita hoe ahoana. Ny any vahaolana tokana amin'izao raharam-pirenena izao any efa nambaran'ireto solombavambahoaka ho an'ny fanovana ombenimbeny fa ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement ahafahana manao fifidiana filoham-pirenena alohan'ny fotoana ihany. Nisy ny raha teo efa nilaza fa na amin'ny volana aogositra ho avy zao azy no tanterahana izany fifidiana izany dia efa vonina ara-pitaovana sy ara-bola izy ireo. Ny sisa ankoatr'izay fitatiavan-tseza sy tombotsoa manokana. Lafim-baovao politika izay hatrany mitaky ny amoahany eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny valin'ny fitakiana napetraky ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana momba ny fanesorana ny filoham-pirenena ny fiarahamonim-pirenena roy androany. Etsy ankilany naneho ny heviny ihany koa izy ireo fa tsy mety ny sakatsakana amin'ny hetsika ataon'ny olom-pirenena izay fanehoana ny demokrasia. Miantarandrianaivo. Mitodika any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ankehitriny ny masony rehetra. Taoriany fitakiana nataon'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana omaly teny amin'ny HCC mikasika ny tokony hamalina ny requête napetraka izy ireo manoloana ny fanesorana ny filoham-pirenena Rajoelina Mampianina. Laza ihany koa ny firaisamonim-pirenena roy fa tokony hanaja ny feim-potoana voalaza ny HCC ary hamoaka izay valin'izay. Ny aty mihetsika roy ny firaisamonim-pirenena dia manosika mba hanatanteraka izay andraikizay izy ao amin'ny araky ny fefetrany lalàna sy ny andraikitra tokony raisina. Dia inona ny fanapahan-kevitra ho raisina eo iny tsika zany mety arahita azy ao anatin'ny fotoana tokony amboany azy. Fa zay dia manisika hoe rehefa misy olona manambetaka hoe mangataka recours, mangataka fitarainana dia tokony mamaly ny tokony andraikitra satria zay le hoe redevabilité le hoe manao tambirina andraikitra ianao rehefa tokony andraikitra amina toerana anankiray ka misy manontany ianao hoe inona ny tokony atao amin'ity andraikitra tia dia nanjaranao ny mamaly an'izay araky ny andraikitra raisinao sy fanaraka amin'izay lalàna ny fehan'ilay andraikitra raisinao. Etsy ankilany nanamafy ny firaisamonim-pirenena roy fa tsy tokony hisy ny fanakanana ny vahoaka ny ny heviny sy anao fihetsiketsehana. Ny filaharana ohatran'ny ataon'ny solombavambahoaka ny fanovana dia fomba demokratika miatrany amin'ny firenena maro fa tsy eto amintsika rery ihany ary ny fitakiana sy alàna olona tokony andraikitra na filoham-pirenena na premier-ministra na ministra zay eritreretinao hoe tsy mamaly an'ilay filan'ny olona sy ny andraikitra eo andraisina dia fomba fanao amin'ny fitakiana rehetrarehetra ihany koa. Ny zavatra tokony hipetraka fotsiny dia zay zavatra izay tokony mifanaraka foana amin'ny lalam-panorenana zany raha ohatra ka miala izy no manaraka ny lalam-panorenana dia zay zavatra ny fomba ataontsika zany tokony manaraka ny lalàna misy ny lalam-panorenana indrindra ary raha ny fahilokan'ny solombavambahoaka ny fanovana dia te hiditra amin'izay hoe fanatsarana ny lalam-panorenana. Ny alakamisy teo Ratsahivina no tapitra ny 12 andro feim-potoana amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana io requête voalaza io. Omaly nisy ny fanaterana profy izay notakiny HCC nataony solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka manontolona. Isentikely indray isika ato anatin'ireto dokam-barotra ireto iverina eto ihany tena koa hitondra ireo vaovao ara-sosialy amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao. Mankalaza ny fahadimy taona ny Cool TV sy ny Cool FM. Fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin'ireny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur à 6 mois d'abonnement, canapé main atolotra Luxor, pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty, appareil électroménager atolotra Akourdig, fer à lisser avy amin'ny Fity Boutique, bande d'achat marobe avy amin'ny Shoprite. Tsotra fandraisana anjara dia izao maka selfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonan'ny Cool TV hitanao eny amin'ny Akourdig, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talatamaty. Mandefasa commentaire ao amin'ny page-ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarihana dia ataon'izy 25 May ao amin'ny fandarana Sokool. Tolory ny fanomezana tsara indrindra eny miaraka amin'ny Cool TV FM. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus.
Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrières par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez First Prestige et First Royal pour encore plus d'avantages. Rendez-vous en Telma Shop ou sur FB Telma Madagascar. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy fahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres, je te choisis Tilcor. Retrouvez la tuile en acier traitée revêtue de pierres naturelles de Tilcor. Résistant au climat tropical, au vent violent pour une garantie anti-corrosion de 25 ans. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Akory aby, tarika Rigas, manome fotoanantsika Libertalia Festival 26-27 mai Anosibe, tsika rehetra miaraka miady misita. C'est un moineau. Vous ne comptiez que tant que vous leur êtes utile. Travaillez avec moi et réglez vos comptes avec eux. Tu nous surpasses tous dans ce domaine. Ton seul problème, c'est que tu as une âme. On ne peut rien croire de ce qui sort de sa bouche. Il y a quelque chose d'autre qu'on ne voit pas. Si elle est compromise, il faudra l'éliminer. Qu'est-ce que tu as fait? Tu leur appartiens. Ils ne te laisseront jamais partir. Je trouverai un moyen. Araky nahitantsika azy teo dia ny horonan-tsary Red Sparrow indray no arahintsika anio alina amin'ny 10 ora latsaka 12 minitra. Lafim-baovao sosialy kosa indray tsy mandeha araky ny tokony ho izy ny fampianarana eto Madagasikara lany amin'ny zavatra hafa ny famatsim-bola tokony ho an'ny fampianarana raha ny voalazan'ireo solombavambahoaka. Fanadidina. Manampatra fahefana amin'ny tsirara ny mpitondra ankehitriny. Mampitariana ireo mpampianatra sy ny vahoaka ny tsindrazolena mahazo ireo mpampianatra ataon'ny minisitry ny fampianarana. Efa mandeha ihany koa ny fanaovana raha-matahora amin'ny famondran-toerana ireo mpampianatra manona ny tolona ataon'ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana. Maro ny tokotany-tsekoly tsy ilaza afa-tsy ny ao Ambodidratrimo namidy mba ahazoany tombontsoan'olombitsy. Aza ampiaisonina rehetra izay mpampianatra fa ny situation mpampianatra amin'izao tsy tena fa tsy niresaka recrutement zay tsy mandeha hatramin'ny laony ary dingano kely satria fa tenenina namako teto izay mikasiky recrutement tsy alavaika fa mandeha ny resaka hoe ianareo mpitarotolona amin'ireo mpampianatra ireo dia mivonosa fa ho affecté na mbola aniry zay parsa misy bebe mbola rabary tsy matatra zao lehilahy zao tsy matatra ny mpampianatra rehetra zay ny affectation zany ka eto efa miteny aminareo zay re affecté na ianao na zahay ao Ambodidratrimo BDP ny tany-tsekoly izay tsy voatanisako eto amidy
ndreo fitondram-panjakana ankehitriny am'ireo vahiny mitany tsekoly ka tsy anketsika zany tompoko lazy tompoko vavy. Nanamafy ny solom-bavambahoaka Volaingo Marie Thérèse fa tsy akena intsony ny kolikoly ao amin'ny Sisco Bealanana sy ny fanaovana raha-matahora sy ny fampijaliany ny vahoaka ataon'ireo tompondraiky ny fampianarana ny antoerana. Amin'ny Sisco Bealanana fantatsika fa misy sefozapy sy Sisco mampijaly antsika hatrizay. Misy sefozapy Rabia Esther Louise Gabriel Madame Wesley hezantsika azy tapitry manomboko zay fanaovandre kolikoly amintsika sy fanamparana fahefagna milaza namany rajao manomboko niany izy ko mbola vorivorindreo mangatabola aza misy magneky ntsony aidiny sekoly manomboko niany hoantsika any amin'ny drenina Sofia Ray manontolo. Tsy hita treto ny vola be zay natokana ho an'ny fampianarana fa mbola tafibozaka no hita eny anivon'ireo sekolim-panjakana maro eto Madagasikara. Tsy hita ihany koa ny fampandrosoana ny sekoly ianarany zana-bahoaka. Ireo mpampianatra tsy mahazo ntsony ny zoany. Apio mpampianatra ary aganeka ho tanteraka ny lazainy teo hoe akatony io dia mivadia amin'ny ara-dalàna fa hiadiny karamanareo zahay ato anatin'ny reto solom-bavambahoaka reto. 100 millions de dollars, 100 millions de dollars amin'ny UNICEF ho an'ny fampianarana. Gaga ianao raha miteny fa nakaiky voly io anagana sekoly aloha izy mba midina any ambanivohitra mba midina any fa aza mandeha hélicoptère ry zalahy aza mandeha hélicoptère fa jereo fanyatsasaka raha ohatra ka misy zato isan-data ho sekoly tafibozaka daholo ny 90% zany ny fiainatanjahany ambanivohitra ka teneniko eto. Mpampianatra miakanjo maitso sy mena mpampianatra amin'ny antoko an'ireny zay zavatra rehetrarehetrarehetra ampiasaina marina ny zandriko teo satria aiky fa tena mitolona izy ary toraka zany keo ny angaviko ny mpampianatra rehetra zay mpampianatra rehetra fa tononoko eto fa na izay tao amin'ny assemblée raha dia niady tamin'izany fa tsy misy atao amin'ny unité de logement ka 450 francs aiza misy trano amin'izany ao fotsiny 450 francs nomena mpampianatra zay ho ny anda amin'ny unité de logement hatramin'izao io. Aiziko eto ho an'ny mpampianatra fa raha vola ho an'ny lalina tao amin'io budget io zany zany hoe loi de finance initiale farany teo ngeda be de ngeda be vola ny mena fampianarana gaga raha miteny angiaministra mitety moto izy menakavy zaraina moto makady zaraina. Tsy mahavita ny asany intsony ny ministry ny fampianarana mitaraina ireo mpampianatra amin'ny fanaovana tsindrazolena amin'ny fanaovana tsindrazolena sy ny fanaovana raha-matahora lava. Miandratra fiovana eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ireo mpampianatra ankehitriny ary mitaky ny fanesorana ny ministra Paul Rabary sy ireo ekipany. Lafim-baovao hafa kosa indray toy ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana itoy ihany koa ny famatsim-bola avy amin'izy ireo ny tontolon'ny fampivoarana trano no iompana ny fiara-miasa raha ny fanazavana ny farana androany ny semaine de l'Europe na ny herinandron'ny Europe izay nitotosaina tetsy Akorondrano. Fanadidina. Raha apatelon'ny fifanakalozana ara-barotra ataon'ny Madagasikara no niaraka tamin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny vondrona Europeana. 700 ny fanondrarana entana no makany Europe raha tokany 20 ny fampidirana entana no avy any Europe. Raha ny fanazavan'ny masevony vondrona Europeana androany itoy hatrany ny fiara-miasa ary iompana hatrany amin'ny resaka fampivoarana. Je crois notre relation, la relation entre l'Europe et Madagascar est très riche. Manan-karena ny fifandraisan'ny Europa sy Madagasikara. Fifandraisana izay misehatra amin'ny sehatra maro isan-karazany, politika, toe-karena, fa isan'ireo tena manan-danja ny resaka fampivoarana. Ilaina ny fifanampiana enti-mankany amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana. Le plus important de cette relation. Ety ankilany, itoy ihany koa ny famatsim-bola raha ny fanazavana efa andalana ny 12e FED. Toujours le financement continue. Mitoy ny famatsiam-bola, eo ny FED izay efa manan-danja. Efa andalana ihany koa ny 12e FED. Fantatro fa mbola loaloatra ny filazana izany. Tsy mbola fantatra ny teti-bidy sy ny masoany izany. 5 efa azo lazaina fa itoy izany. Pour les programmes qui seront financés mis en œuvre.
no farany androany kosa ny fankalazana ny andian'ny faefatra ny semaine de l'Europe teto Madagasikara izay nanomboka ny faefatra ny volana May lasa teo. Ny herinandron'ny Europe izay nanamariana ihany koa ny enimpolo taona nisian'ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny vondrona Europeana. Ambany tany fisitrandro ankizy monina eny ambany tanàna ny taratasy fanamarinana naterahan'izy ireo na ny kopia raha ny fanazavana. Olana raha ny fanazavana tsy fahafantaran'ireo ray aman-dreny fa eo ihany koa ny fahasarotany fikarakarana taratasy eny amin'ireo toerana natokana ho amin'izany. Fanadidina. Efa naverina ombieny ny filazana fa misy ny lalàna mikasika ny fiarovana ny zon'ny ankizy, saingy ambetiten'ireo fiarahamonim-pirenena ihany koa ny tsy fampiarana izany lalàna izany. Ohatra amin'izany raha ny fanazavana azo ny fisitrahana ny taratasy fanamarina mpiterahana ireo ankizy eny ambany tanàna. Efa misy lalàna mipetraka mikasika fiarovana ny zon'ny ankizy fa fampiarana anazy mbola tsy voaza tsara. Etude efa nataonay teo amin'ny nivonay dia hita fa maro be ireo ankizy kely izay mbola tsy manana kopia eny anivon'ny bakartie zany hoe eny amin'ny toerana izay mbola sahirana ny olona eny satria rehefa vita ilay etude nataonay dia hita fa ny antony mahatonga ny ankizy tsy manana kopia ireo voalohany indrindra dia tsy manam-bola ny ray aman-dreny. Misy koa moa zany ny fahasarotan'ilay paikady izay tokony arahana mba ahafahana manao fanambaram-piterahana. Eo ihany koa tsy fisinise ny structure sanitaire mba ahafahan'izy ireo miteraka sy ireo kolokolo ena tsefatsefany izay manasarotra ihany koa ny fanateverana izany procédure. Ny fisitrahana ny fahazoana taratasy mpanjakana izay antoka iray iankina ny fiainan'ny zanak'olombelona. Resaka zon'ny ankizy anana taratasy mpanjakana izay antoky ny fisitrahana ny zo rehetra izay hafa voalazan-dalàna ka rehefa tsy misy zany ny zo isy ara-mpanjakana dia sarotra be ny sitraka ny zo hafa ohatra hoe ny zo hianatra satria nampianarana zao mitady kopia mba ahafahana manao fanadinam-panjakana. Misy amin'ireo sekoly izay manenty ankizy tsy manana kopia mampiditra mianatra fa rehefa tonga fitaopanadinana dia tsy maintsy manana zaza manana kopia ny afaka soratra manao fanadinam-panjakana dia mifampiankina daholo zany ireo zo ireo. Raha tsy ahivana raha ny lalàna mifeno fanambaram-piterahana dia ahitana fa any amin'ireo fokontany lavitra, any amin'ireo chef lieu de commune, ny se fokontany dia afaka manome ny fanambaram-piterahana andinin-dalàna izay mbola tsy fantatry ny maro ka mampitombo ihany koa ny tany tsy fisitrahana izany. Ny momba ilay tetikasa iarahany fanjakana malagasy sy ny fanjakana sinoa amin'ny fambolena vary hybride amina velaran-tany midadasika any Antsiranana faharoa no entina aminao ao anatin'ny fandarana alalino eto amin'ny Cool TV Rampitso Alahady ary ny ampany amin'izay fandarana izay. Eto no mipetraka ny olana ho an'ireto tantsaha ny fandimby nampiasa ny tany amin'ny polo-taonany maro. Nanamafy ihany koa ny solotenan'ireo mpamboly fa tsy nisy ankory ny fifampiresahana tamin'ireo vahoaka fa androany avy hatrany no hita ny 2 Desambra 1724 nahatongavan'ireo amboly ny tany. Ka raha fa nitonga ilay sinoa tamin'ilay 2 Desambra tao la ferme tsisy famoriana vahoaka na velively akory aza tsy nandalo amin'ny fokon-tany na ny fokon-tany mifezay tsy nandalo hoe zay ny raha hoeto mikasiky ny fambolena ny sinoa fa tonga dia fanavy 2 Desambra dia fandroasana anaty 3 jours délai andia ia zay agnaty 3 jours zay tsy manana tragno ny orenanay nipitrahanay firy fa niaigna amizio araky ny fialan'ny agriculture teo amin'ny toerana tao fa nahavita tsabo be ary tsy vaozaza na iray aman-dreniko maro be reto fa firy vodiny le tsy niaignana milomana vadika manjanaka niaignana ny zafina mambadiny tao na ahitagna vola kely mba isan-taogno tsy mandeha enjay mampanjavana fa mandeha isan-taogno kiniany fo fa avy any sinoa tsisy famoriana vahoaka tsisy fiarasankina tsisy fagnambarana hoe vahoaka hoe misy raha karaha zay eto tsika ivory mialoha tokotro roa avy tokotro nisy raha zay zegny nahaviany fotorany hoe niadivanay nanoherana ny asan'ny sinoa. Teto no nivelomanay hoy ireo tantsaha hatrizay tsy mahita ale intsony izahay raha miala eto ity raha teo no efa napetraka ho tanindrazanay ary tsy zahay no namaizana le tany fa le ray aman-dreninay teo no namaizana le tany ka efa tsisy tsony lalana fantatray handehananay fa io no tany nametrahananay io. Lafim-baovao hafa kosa anisan'ny tambazotra matanjaka maneran-tany amin'ny lafin'ny fampianarana ny tambazotra jesuite manana anjara toerana lehibe amin'ny lafin'ny fampianarana eto Madagasikara ihany koa izy ireo satria mitantana sekoly miisa 5 ary sekoly ambony miisa 7. Fanadidina. Ny jesuite izay fikambanany religieuse naoriny Masinda Inés de Loyola tamin'ny taona 535. Ny fombafomba sy ny fampiasam-panahy ny ainan'ny Masinda Loyola izay azo aravina amin'ny teny 5: ny compétence,
ny compassion, ny conscience, ny communion na ny engagement ary ny cohérence no fototra iorenan'ny fanabeazana jésuite. Masina Yastolela moa namorona fikambanan'i Jesosy sy ny fanabeazana ihany no ataon'ny fikambanan'i Jesosy fa anisan'ny apostolat na ministère lehibe ataon'ny fikambanan'i Jesosy dia ny fanabeazana. Ny jésuite no manana azoko lazana hoe tambazotra matanjaka indrindra amin'ny resaka fanabeazana eran'izao tontolo izao. Ary isan'izany ny collège Masina Misely izay sekoly jésuite ny olona voalohany tsy teto Madagasikara ihany fa eran'ny Afrika. Ny fahatelopolo amby zato taona ny sekoly Masina Misely izay sekoly jésuite naorina voalohany teto Madagasikara ny taona 1980 no ankalazain'ny fikambanan'ny jésuite eto Madagasikara nanonkomaly ary farana amin'ny alahady ho avy izao. Nanome fanampiana ho an'ny mpanao fanatanjahantena amin'ny taranja rugby ny groupe Filatex Omaly maraina teny amin'ny kianja talata maty no nanolorana ireo fanomezana ho an'ny kluba misa 770 amin'ny rugby ao amin'ny diviziona voalohany ireo fanadidina. Ao anatin'ny asan'ny groupe Filatex ny fanolorana fanampiana ho an'ireo mily izany eo amin'ny fiarahamonina ny mpilalao rugby indray no nisitraka izany fanampiana izany. Maillot miisa 570 miaraka amin'ny short sy ba miisa 570 avy no natolotra tamin'ireo kluba 470 mandrafitra ny première division eto Antananarivo. Ao anatin'ny responsabilité sociétalan'ny vondrona Filatex izany ny sport koa na zara fampitaovana ho an'ny mpilalao baolina lavalava ho an'ny première division Antananarivo. Ny zavatra izany tamin'izay zany dia baolina dia maillot complet, jeu de maillot complet ho ana 75 anisan'ny zareo raha tsy diso 75 club. Dia tsy voavoalohany zany zay nanao zavatra ohatr'izao ny eo amin'ny lafiny sport fa efa nisy betsaka teo aloha. Dia raha ohatra hoe tsy teny amin'ny resaka rugby fotsiny zany efa nanome koa zay ho an'ny fampitaovana feno ho an'ny Étoile du Sud eo Akadivahoaka. Dia efa nanome koa zay ho an'ny clubna rugby ny CUA. Dia ankoatra zay mila manao zavatra hafa amin'ny lafiny sport. Ny anton'le sport zany resy lahatra zay hoe ny tanora ny tena manao sport dia raha tiana tsy voana le tanora zany dia tokony kolokoloina ao anatin'le sport izy satria rehefa misy discipline kokoa zany ny olona manao sport fa raha mipetrapetra fotsiny dia mety ho lasa manao zavatra zay tsy dia mety loatra zany rehefa hoe tsisy atao ny olona. Tsy voalohany no nanao fanampiana ho an'ny sehatra ny fanatanjahantena tahaka izao ny groupe Filatex ary mbola hitohy izany raha ny fanazavana. Nanotrona io fotoana io ihany koa ny avy amin'ny ministera ny fanatanjahantena ilaina ny fanampiana ny sehatra ny fanatanjahantena tahaka izao hoy izy ireo. Zava-dehibe ny tontolon'ny fanatanjahantena satria raha hitanareo angambany nisy ny olana madinidinika ny giavina atao amin'ny tontolon'ny baolina lavalava fa isika rehetrarehetra mpitantana hatrany amin'ny ambaratonga ambany ka hatrany amin'ny farany ambony dia mila samy mandray lesona daholo. Raha jerevantsika tamin'ny farany teo Corée du Sud sy Corée du Nord dia natambatra ny tontolon'ny fanatanjahantena nefa ady nandritra ny taona maro. Natambatra ny tontolon'ny fanatanjahantena izy ireo nanambatra ekipa anankiray nakany amin'ny lalao olympique amin'ny tany mangatsika. Raha hitantsika teo koa ny dirigeant politique ny Corée du Nord sy ny Corée du Sud dia lasa nifandray taorinan'izay izany hoe tamin'ny alalan'ny tontolon'ny fanatanjahantena zany nahafahan'ireo firenena anankiroa ireo mitambatra. Angamba ny ataoko fa tsy ho ambakany izay isika malagasy, tsy ho ambakany izay tsika eto amin'ny tontolon'ny baolina lavalava mba hisy ny firaisan-tsaina sy ny fifampiresahana sy fitsinjovana manokana ny tontolon'ny baolina lavalava izay. Manampy amin'ny sehatra sosialy toy ny fanabeazana, fahasalamana, ny tontolo iainana ny groupe Filatex. Miara-miasa amin'ireo fikambanana samihafa sy ONG ihany koa ny groupe Filatex amin'ny fanampiana ataony amin'ny fiarahamonina. Tontolon'ny baolina kitra malagasy kosa indray manana solotena hitsara ny Coupe du Monde 2024 isika malagasy ao amin'ny sokajy U20 i Rakotoza Finora Pelagie no isolotena andreo mpitsara avy eto Madagasikara amin'ny fifanitsanana io fanadidina. Manana mpitsara vehivavy iray isika eto Madagasikara izay hitsara ny Coupe du Monde 2024 izay ho tanterahana ny Frantsa ny fahadimy hatramin'ny 14 Aogositra ho avy izao.
ny fiadiany ny amboary eran-tany sokajy U20 efa namoaka ny anaran'ireo mpitsara 570 hitantana zany fiaonana izany ny komisiona mpitsara eo anivon'ny fédération ny raisam-pirenena FIFA 570 ireo mpitsara mpivoany ary 30 kosa ireo mpitsara anjorony ka isan'ny voatendra amin'izany ilay teratany malagasy Rakotozafinoro Pélagie tsy vaovao amin'ny fitsarany lalao iraisam-pirenena sy goavana toy izao i Pélagie fa efa ampitra efa tsara efa intelo ny tsara lalao mondial izy dia ny taona 2014 ny taona 2020 ary ny taona 2012 ho an'ny sokajy U17 toy izany koa ny kanina 2020 10 12 ary 13 ka nitsarany lalao famaranana tsaivina fa ho tanterahana amin'ny kanja efatra ty coupe du monde U20 ity ao Frantsa ny fahadimy hatramin'ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Iny ihany koa nentintsika miampita amin'ireo maresaka iraisam-pirenena any Malaisie voarara tsy mahazo mialo amin'ny firenena ilay praiminisitra teo aloha Najib Razak ayahina ho voaroroy amin'ny raharaha fanodikodinana-mbola teo amin'ny firenena izy nandritra ny fotoana na praiminisitra azy. France 24. Telo andro taoriny naresy azy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka voasakana tsy mahazo mivoaka ny firenena ny tenany noho izy voaroroy amina raharaha fanodikodinam-bola. Tafiditra anatin'ny lisitra maintin'ny departementan'ny fifindramonina Maleziana ny anarany. Ratona iahina ho nikasa ny tsoaka niaraka tamin'ny vady no any Indonezia ny tenany. Nilaza izy tamin'ny alalan'ny compte Twitter fa anajo ifanapa-kevitra ny fitsarana io ary milaza fa hijana ny Malezia miaraka amin'ny fianakaviany. Fotoana fohy taoriny io nampafantatra ihany koa ny tenany fa hiala amin'ny fitantanana ny vondrona Barisan National ary hiala amin'ny antokony ny Organisation Nationale des Malais Unis. Nous sommes tous très tristes de ce qu'il s'est Malahelo izahay noho ny zavamisy saingy satria miaro ny foto-kevitra demokratika ny antokonay manaiky ny zavamisy izahay. Fotoana ihany koa ngambo izao anay hanarenanay ny tsy mety nataonay. faiblesse. Tafiditra ho isan'ireo anaovana fanadihadiana nanao kolokolo manomboka eto i Najib Razak araka ny voalazan'ny gouvernement tany an-toerana. Ayahina ho nandray anjara tamin'ny fanodikodinana vola maherin'ny $4 miliara izy tamin'ny volam-panjakana. Manodidina $7 tapitrisa no ayahina ho nalefa tamin'ny kontiny manokana. Melohan'ny sarana dia ho tsahivana amintsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Navoaka anankiromaly ireo lalana fehizoro momba ny fifidianana araka ny fampitam-baovao nalefa ny fiadidiana ny Repoblika. Mahabeady hevitra eto amin'ny tontolo politika io vaovao io ankehitriny. Tsy fantatra izay niova sy ny votoatiny amin'ireo lalana navoaka ho manan-kery ireo. Iamafy hatrany ny fitakiana ho ireo solombavam-bahoaka ho an'ny fanovana ny fametrapelan'ny filoha Rajaonarimampiana sy ny gouvernement iray manontolo no tanjona hoy izy ireo. Isy rahampitso ny fitoam-bavaka lehibe entina namariana ny andro ny 17 volana May eny Analakely. Tonga marina natevin-darana ny tolona ho an'ny fanovana ny avy eo amin'ny Malagasy miara-miainga androany nahitana solotena avokoa na ny antoko politika Malagasy miara-miainga na ny fikambanana vehivavy Malagasy miara-miainga sy ny tanora Malagasy miara-miainga na ny avy any amin'ny faritra. Dia izay koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao teto amin'ny Kolo TV tamin'ity hariva ity soraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Rahampitso ny fotoanantsika manaraka atao anatin'ny fampalalam-baovao ny tena kosa mametraka ny veloma indray. Au pied avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tiré une faumbiazan. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.